Rahatsika rehetra tompo lasy tomboko vavy manaraka ny fambaram-baovao eto fahita lavitra TV plus Madagasikara amin'ity talata 20 ny volana aogositra ity manasanao atry araka izany hatramin'ny fara miarabana koa Gracia Andrea Titoe miarabanao reo miara-manana miarabantsika ny tokantranany koa manaraka ny fampalam-baovao amin'izao alina izao loateny mbaovao tapany voalohany avy hatrany atrikare mpianakaviana iray no naratra vokatry ny torabato nataony ireo mpianatry ny Université Tomasina ny fiara taxi brosy nitondra azy ireo ny omaly alina nateraka fitokonana ireo mpianatra tao amin'ny Université Tomasina noho ny fahatapahan-jiro ny jirama omaly nivoaka ivelany vavahady université ireo mpianatra ka nitoraka vato ireo fiara nandalo efa nivoaka ny tetiandro mikasika ny fampodina eto Madagasikara ligabe sy ny mpanjaka toera araka ny lambarany olony Madagasikara Maozo Hugues ny 16 aogositra ho avy izao no tanterana ny variny famerinana amin'ny fomba ofisialy ho Madagasikara no kabeso ny mpanjaka toera zokosika dia tsy amin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao nilaza ny mpanao gazety Gaël Borgia fa nisy olona nandraona azy ankolaka tamin'ny tambajotra LinkedIn nilaza ho tompona andraikitra ao amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ilay olona voatonona namoaka fanambarana nefa ny ministera nilaza fa tsy anisan'ny mpiasany izy ary tsy misy ifandraisany amin'ny tendy fahombiazana ny fikarakarana ny ifandraisan'ny Madagasikara ny fionana tampony SADC andiany fa 570 izay natao teto Antananarivo ny 3 aogositra hatramin'ny 17 aogositra 2024 samy iray feo ny idera ny ifandraisan'ny Madagasikara ny fionana tampony SADC ireo filohampanjakana mpikambany SADC nandray fitenenana nandritra ny lanonana fanokafana ny fionana tampony ireo filohampanjakana sy lehibe ny gouvernemanta Vovany atoa masina vetrano no anomboantsika ny fampalam-baovao reny mpianakaviana iray no naratra vokatra ny torabato nataon'ireo mpianatry ny université toa masina ny fiara taxi brosy nitondra azy ireo ny omaly alina nateraka fitokonan'ireo mpianatra tao amin'ny Université Tomasina noho ny fahatapahan-jiro nivoaka ivelany vavahady ny université ireo mpianatra ireo ka nitoraka vato ireo fiara nandalo fianakaviana andeha-hody aty andrenivohitra avy niala sasatra tao Tomasina no naratra noho ny torabato nataon'ireo mpianatra ireo tsy maintsy misy ny fepetra ho raisina ho an'ireo mpianatra mitoraka fiara sy manimba fananan'olona ho ny governoran'ny faritra tsy nanana mpisolo-toerana androany ary ho raisina tanana ny fitsaboana sy ny fampodina ireo fianakaviana naratra ireo solonirina patatika EMS Judiga TV plus Tomasina no mitaritra antsika ny andindiny izay reny mpianakaviana iray sy zanany kely iray no nitorahany mpianatra ny Université Tomasina vato ny fiara taxi brosy nitondra azy ireo ka naratra teo amin'ny lohany sy ny tareny ny omaly alatsinainy 12 aogositra teo amin'ny 9:00 fitokoana ny mpianatra noho ny fahatapahany jiro ny jiramaty eto Tomasina ny omaly no antony etsika nataon'ny mpianatra vahiny avy niala sasatra teto Tomasina ka iverina ody ho an'ny Antananarivo ka tratra ny torabato teo amin'ny lalam-pirenena faharoa malona ny vavahady ny Université Tomasina fianakaviana naratra ireo manaraka fitsaboana ao amin'ny orel ny hôpital Ben Tomasina izy ireo nanomboka ny omaly amin'le jiro tapaka iny maizina na chauffeur tsy naraka le mouvement tranga fa le vato be avy any nisy nitoraka avy any ivelany zany le vato 4-6 kilo eo tany amin'ny madamako zany en fait zany zay telo mianaka madamako de le zazakely de le misy le bandikely anankiray le farala de za koa taty apita zay zany izy telo mianaka zany no miara-mipetraka de madama tany amin'ny sisiny tany amin'ny côté fitaratra de avy any le vato le zazakely zany heureusement tamin'le vidéo nalefako aloha zany hoe naratra be hoe misy raha be fa rehefa tena jerena le zaza natory izy zany de tsy natsiaro hoe tsy taitra izy zany tamin'le action
fa le raha tany amin'le mama no takosina taminazy fa le mamany a no io le rana ito le zavatra nitranga dia avy eo mpita tany amin'le bandikely anankiray tany amin'le faralahy le vato zany hoe tany amin'ny mama zany dia avy eo nakany amin'le bandikely dia ny bandikely koa aloha zany tsy hoe grave be fa vodikely fotsiny. Ho isy ny fepetra raisina manoloana ny toe-javatra ny tranga hoy ny gouvernoura ny faritra ny sanana mpisolotoerana androany satria tsy voasamba ny fanimbana fananan'olona ataon'ireo mpianatra isaky ny misy ny fitokonany. Ao barika dimy zany a dia misy mpianatra misy alovagna tavana ho mpianatra fa nefa ny everina fa efa tegnano asan-jolahy tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny jiro tapaka ny tôbila mandeha amin'ny RN2 ary ny zavatra niseho omaly dia raha tsika nahita fa ratsy tegna ratsy ohatrana cyclone ny andro nisy teto Toamasina ny jiro rehetrarehetra tagnatin'ny tapo-tanàgna jiaby no simba fa tsy hoe nenareo barika dimy raika ka tsy mety zany ny zavatra ohatran'regny hoe samy victime zao tsika mpianatra ianareo everina fa olona hitantana ny firenena maraigna fa ny zavatra nataonareo dia tegna tsy mendrika na mpianatra fa tegna asan-jolahy no nataonareo tsy voasambana igny fa niravanareo ny tragno teo apita teo nisy fotoana ny gargote magnodidina teo dia nravaravanareo daholo ihany koa nisy fotoana fa ny zavatra ataonareo zao tegna mangala baraka ka tsy azo ekena tegna tsy azo ekena fa tsy maintsy andraisana fepetra ny zavatra zay nataonareo amin'ireo mpiarabelona amintsika reo. Tonga namangy sy ny alatsiny tamin'ireo fianakaviana naratra teto amin'ny hôpital Ben Thomasiny ny gouvernoura ny faritra antsanana mpisolotoerana androany maraina hanampy amin'ny fitsaboana sy amin'ny fampodiana azy ireo ny faritra antsinanana raha ny nambarany. Androany maraina ihany dia nisy ny fivorinana nataony OMC niaraka tamin'ny solotenany Jirama sy ny tao amin'ny Université ny Thomasiny fivorina izay nanapana ny fepetra ho raisiny. Resika tao anaty lohateny vaovao teo ihany koa efa nivoaka ny tety andro mikasika ny fampodiana eto Madagasikara ny kabeso ny mpanjaka toera araka ny nambarany lohabolo Madagasikara Mahozo Hugues. Ny 20 aogositra ho avizao no tanterahina any Paris ny famerenana amin'ny fomba ofisialy ho an'i Madagasikara ny kabeso ny mpanjaka toera ny 30 aogositra kosa no higadona antanindrazana ny delegasiona malagasy miaraka amin'ny kabeso ny mpanjaka toera mialohan'ny azony ny faritra Menabe sy ny fanamariana manokana ho fandraisana ny kabeso ny mpanjaka toera anatin'ireo distrika 5 anatin'ny faritra Menabe zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fampodiana ny kabeso ny mpanjaka toera izay manana lanjany ara-tantara goavana teto amin'ny firenena ka antony anomezam-boninahitra izany hoetra ny loholona mahonjo Hugues Mampidinandriambolona no mitatra antsika ny andindiny izay. 20 taona teorina avao hiverina amin'ny Madagasikara ny kabeso ny mpanjaka toera mpanjaka izay manandanja eo amin'ny tantaran'i Madagasikara no izy niady ho an'ny tsy fanagiazany vahiny ny firenena niady hatramin'ny farany ho fiarovana ny tandrazan'ny mpanjaka toera ka natonga ireo vahiny tamin'izany fotoana nanao fanafiana ampitaka ambana ahafahana namono ity mpanjaka ity ahafahan'izy ireo mangeza ny Madagasikara. Efa navoaka ny fanjakana frantsay ny didim-pitondrana hamerenana Madagasikara ny kabeso ny mpanjaka toera raha tamin'ny volana aprily teo no voalaza fa saika hanaovana izany. Isy ny delegasiona malagasy ho an'ny Paris aka ny kabeso ny mpanjaka toera ary hitondra izany ody eto Madagasikara. Dia amin'ny 26 août zao no andraisana azy ao Paris. Izaho no voatendry anisan'ny délégation nandeha ho any à Paris aka ny kabeson'ny mpanjaka toera ary 31 août mialany tonga ao Antananarivo amin'ny alina any amin'ny 10 alina no tongana 10 sasany any dia eo amin'izay zany mbola misy timing indray hitondrana azy makaty Menabe dia raha izay statut manokana resahako teo zay dia mpanjaka mahery fo tena tia tanindrazana miaro tanindrazantsika hatramin'ny farany zany izy tsy nanaiky mihitsy dia ao anatin'izay fifelian-dehibe zay amin'ny toerana rehetra zay holalovan'ny kabesona mpanjaka toera miaraka amin'izy roa lahy miaraka aminy zany dia tokony hafaliana tanteraka. Isy ny fanamariana manokana ho fandraisan'ny kabesony mpanjaka toera anatin'ireo distrika mandrafitra ny faritry Menabe ametrahana toerana fanamariana sy takelaka amin'ny anarany ity mpanjaka ity ihany koa ny renivohitra ireo distrika ireo ho fanomezam-boninahitra azy. Apetraka anatin'ny moze kosa ny kabesony mpanjaka toera ao Tsiribina ahafahana mitsidika azy ary tsy ho adonona ny tantarany aorian'ny fampidiana azy raha ny fanazavana trany.
eo mendry vazo no fidirana aty Menabea dia mendry vazo efa miomana satria efa misy komity natsanganay tany amin'ny avril ary mbola mitsangana amin'ny fotoana ijanona kely izy eo mendry vazo asa na adiny 2 adiny 3 dia avy eo izy mandeha makatia Mahabo dia mijanona elaela ao Mahabo ary manao tsy kimandromandro mihitsy ao Mahabo mandritra ny ora maromaro mihitsy amin'ny alina dia avy eo mandalo kely eo Analeva ngamba resakadiny ray dia mandalo ato amin'ny Atimborotava dia tsy maintsy mijanona eo amin'ny croisement eo misapana na le makany be resosirbina iny ale de bobaby iny zany no mijanona ny kabesina mpanjakatoera eo zany no andraisana Morondava azy dia avy eo makany be resosirbina zany any mpanjaka ny farany nanjaka teto Madagasikara ny mpanjaka toery mpanjaka Mahirifo ary niaro ny tandrazana ka antony tokony hanomezam-boninahitra azy hoy ny fanamariana Trany. Lafim-baovao hafa kosa indray nilaza ny mpanao gazety Gaël Bourgia fa nisy olona nandrahoana azy angolaka tamin'ny tambazotra likidinina nilaza ho tompona andraikitra ao amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ilay olona voatonona namoaka fanambarana anefa ny ministera nilaza fa tsy anisany mpiasa izy ireo izany raha ny vaovao efa naneho fanazavana sy ny alatsiny ihany koa izay olona voalaza io raha ny fanazavana trano entiny Abraham Nazafy. Nandefa afatra tao amin'ny tambazotra likidinina ny lehilahy iray mitondra ny anarana hoe Philippe Radonavelo tao amin'ny mombamomba azy dia nanambara fa taleo ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nisy fizateny tao amin'ny afatra nataony milaza fa mety hiara ny famonoana poizina na lozam-pifamoivoizana na famonoan-tena ny amponjy Gaël Bourgia. Laza mazava Gaël Bourgia fa fandrahonana mihitsy izany ary tsy azo ekena ny fihetsika toy izao manoloana ny asa fanaovana gazety nampitandrina izy fa tsy lefitra ary tsy angina amin'ny resaka toy izao. Namoaka fanambarana ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nilaza fa tsy anisan'ny mpiasan'ny ministera i Philippe Radonavelo amin'izao fotoana izao. Hoy ny fanambarana tsy misy taratasy na atota-kevitra manamarina fa mpiasa ao amin'ny ministera izy tsy tompona andraikitra amin'ireo teny nivoaka ny ministera. Nisaotra ny ministera tamin'izany ny fanambarana izany Gaël Bourgia nilaza fa tokony hisy hatrany ny fihetsika mazava amin'ny fanakanana ny fandrahonana amin'ny asa fanaovana gazety. Naneho fanazavana ihany koa Philippe Radonavelo taorian'izay manoloana ny fivoaran'ny raharaha dia maneho ny alahelo koa raha toka diso nandray ny hevitra nataoko tamin'ny Gaël Bourgia ny olona tsy faniriana andrahona velivelo ny tao an-tsaiko amin'ny fomanontolo ao mialatsiny aminy ny teniko dia natao momba ny vazivazy fa mahazo hevitra hafa kosa tao anatin'ny toedrarah saripady misy azy. Nanampy izy fa efa niasa tao amin'ny ministera tamin'ny taona 13 hatramin'ny 14 tao amin'ny trano internasionaly. No nety fanavozana mombamomba azy tao amin'ny likindinina no niteraka fa fantasoa-kevitra ka nampifandraisana azy hatrany tamin'ny ministera raha ny hanambarany. Fa mbola vaovao mahakasika ny SADC kosa dia fahombiazana ny fikarakarana ny fandraisana Madagasikara ny fihaonana tampo ny SADC andiany fa 2020 izay natao teto Antananarivo ny 3 Aogositra hatramin'ny 17 Aogositra 2022. Samy iray feo nidera ny fandraisan'ny Madagasikara ny fihaonana tampon'ny SADC ireo filoham-panjakana mpikamban'ny SADC nandray fitenenana nandritra ny lanonana fanokafana ny fihaonana tampon'ireo filoham-panjakana sy ny lehibe ny gouvernemanta notsipihin'ny filoha Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa fa nitondra izao fahombiazan'ny Madagasikara izao ny fahaiza mandrindra ny gouvernemanta malagasy ny arofenitra ny ara-pitaovana sy ny serasera nisan'ny sitraka fandraisana tsara ireo mpanao gazety na tamin'ny fitaterana na tamin'ny fandraisana teny amin'ny foibe mpivoriana iraisam-pirenena Ivato. Fitiavana Donio amin'ny sariny Ivrasata. Tratry ny fanjakana malagasy ny fanamby andray ny fihaonana tampon'ny SADC ao anatin'ny fahamendrehana tsy nisy feo ny taraina ny paritaka na ry avy amin'ireo delegasiona tarindreo filoham-panjakana mpikambana avy amin'ny SADC nandritra sy taoriny ny fihaonana tampon'ny SADC natao teto amintsika. Voazy avokoa ny arofenitra tamin'ny fandraisana ireo olom-panjakana ambony tonga teto amintsika. Notsenaina tamin'ny karipetramena ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta tonga teto Madagasikara rehetra tsy ankanavaka. Ny andro ny fahatongavan'izy ireo tsirairay tamin'ny fotoana izay nahatongavany avy ny Prime Ministre sy Christian lehibe ny gouvernemanta malagasy. Nahazo fehezam-boninkazo avokoa ireo vehivavy vadin'ireo filoham-panjakana tonga teto amintsika. Mbola nampakotrokotroka ny fitsenana ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta miaraka amin'ireo delegasiony avy nietika ara-kolotsaina teo ampatongavana. Ira, dia sy tsiky no nandraisana ireo mpikambana delegasiona.
Nisitraka fandraisana mendrika ireo filoham-panjakana mpiamban'ny SADC tamin'ny ara-pitaovana. Fiara raitra no nitondra azy ireo rehetra nandritry ny fotoana nijanonany teto amintsika. Fiara raitra izay azon'i Madagasikara tamin'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana Sinoa. Nanao sesilany ihany koa ny teny fisaorana sy fangasitrahana ary fiderana azon'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy iray manontolo tamin'ny fandraisana ny fihaona tampony SADC avy amin'ireo filoham-panjakana. Samy nirefy eo nideran'ny fandraisana Madagasikara ny fihaona tampony SADC voalohany ireo filoham-panjakana mpikamban'ny SADC. Nandray fitenenina nandritry ny lanonana fanokafana ny fihaona tampony ireo filoham-panjakana tsy lehibe ny gouvernement teo anivon'ny SADC andiany 570. Notipihany ny filoha Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa fa nitondra izao fahombiazana Madagasikara izao ny fahaiza-mandrindra ny gouvernement malagasy ny arifentra, ny ara-pitaovana sy ny serasera. Nisaotra manokana ny vahoaka malagasy ity ho filohan'ny SADC ity Shaoriny ny filoha Andry Rajoelina no ny fandraisana tena mahafapo. Nanamarika azy manokana ny tsikitsiky sy ny hofantanana natao ny vahoaka malagasy teny an-dalana rehefa nandalo izy. Anisan'ny sitraka fandraisana tsara ireo mpanao gazety tamin'ny fitaterana sy tamin'ny fandraisana teny amin'ny foibe mpivoriana iraisam-pirenena Ivato. Nisy ny fiara manokana nitondra ny mpanao gazety dia Ivato tamin'ny alalan'ny bus vaovao Voton, goavana sy malalaka, ary nisy connexion internet tsara ihany koa ny toerana natokana ho an'ny mpanao gazety. Ary noraisina an-tanana ihany koa ny fanoezana sakafo sy rano ireo mpanao gazety rehetra nandritry ny fihaonana an-tampony. Mandidina izay vaovao izay hatrany nitoraka voninkazo manokana ny filoha Andry Rajoelina sady filoham-perinasa ny SADC ny filohan'ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa filohan'ny SADC aoriany ny filoha Rajoelina ny taona 2024. Matoky ny filohan'ny Afrika Atsimo Ramaphosa fa ho tsara tantana ny SADC eo ambany fitarian'ny filoha Andry Rajoelina raha nandray fitenenana tamin'ny lanonana famaranana ny fihaonana tampony SADC mahafeno ny fepetra mampitarika azy ho filohan'ny SADC ihany koa ny filoha Andry Rajoelina ary vavolombelona nahita maso izany ireo mpikambany SADC nandritra ny fivoriana mikatotrano voalohany sy anotarian'ny filoha Andry Rajoelina sady filoham-perinasa ny SADC andeha arahintsika ary izany lahateny izany eo amin'ny fandraisam-peo ny fitiavana tony. On behalf of all of us from SADC and beyond, we extend our warmest congratulations to His Excellency. Au nom de nous tous, de la SADC, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à son Excellence le Président Andry Rajoelina pour son accession à la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe pour la période 2025-2026. Monsieur le Président, votre accession à ce rôle prestigieux lors de ce 45e sommet de la SADC, ici à Madagascar, marque véritablement une étape historique pour votre pays et reflète la confiance que vos pairs, chefs d'État, accordent à votre leadership. Nous avons également eu le privilège de vous observer de près lors de cette session à huis clos. En dirigeant ce sommet, vous nous avez impressionnés par votre capacité à mener les débats et à conduire nos échanges vers le consensus, y compris sur des questions difficiles où nos avis divergeaient. Vous avez su nous rassembler et nous vous en remercions sincèrement. En vous regardant œuvrer, nous avons pu constater que vous possédez les qualités essentielles d'un grand dirigeant. Nous savons que la SADC est entre de bonnes mains. Nous avons la certitude que sous votre direction, la SADC continuera de progresser vers l'intégration régionale, la résilience économique et le développement durable. Puisse votre mandat être marqué par l'unité, l'innovation et le progrès pour l'ensemble des États membres. Encore une fois, toutes nos félicitations et nos vœux les plus sincères de succès pour une présidence fructueuse et marquante. Nous n'avons aucun doute que beaucoup sera accompli sous votre leadership éclairé que nous avons déjà pu constater aujourd'hui. Once again, congratulations and best wishes for a successful as well as an impactful chairmanship. There is no doubt in our minds that a lot
will be achieved under your able leadership, which we saw today. Fa mbola tao anatin'ny fandraisana ny fiorana tampony Sadek hatrany dia nitsitika ny fampirantiana ao Enara ireo filoham-panjakana sy ny vadiny mpanjaka ny Eswatini. Liana amin'ny fahaiza-manao ny malagasy izy ary manam-pikasana ny verina eto Madagasikara indray azo atao ny mametraka ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rodota mba hanamorana ny fitadiavana lalam-barotra efa mihoatra ny 5,000 ireo tonga nitsidika ny Enara Galerie izay nisy ny fampirantiana momba ny asa tanana malagasy. Sibela Randriamazava no mitatra ny andidin'izay. Nitsidika ny centre d'exposition Enara Galeria izay misy ny etsika bazar de la Sadek ivadiny mpanjaka Mswati 3 mpanjakany Eswatini lina amin'ny fahaiza-manaontsika malagasy izy ary manam-pikasana ny verina eto Madagasikara indray androany mahafinaritra ho izy ny fandraisana ny tanàna sy ny asa tanana afaka miara-miasa ihany koa ny firenena rontoto amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho fampiroboroboana izany asa tanana izany. I'm very impressed by the work that I've seen outside, and more especially the fact that it's not like big business people, even the youth and women, the disabled, everyone are true business. Yes. And on another note, I think this is the third time I'm in Madagascar. So I'm coming back again. And yes, and I'm so happy. For my wish, it would be for them to export as countries. When as the president said earlier on that we need to export within each hour is this so that before we can go outside. So that's what I wish it would happen, more especially to educate our children that it's not about being educated to go and find a job, but be educated to be able to empower yourself if it's something that can bring something back to you. Because now when you come to look at it, it's very rare that everyone will be employed. So we need to teach our children definitely to do their job themselves compared to make money for themselves. Nanaraka azy tamin'ny fitsidiana natao ny vadiny sekretera mpanantanteraka ny vondrony Sadek ary nitarika izy ireo ihany koa tamin'izany ny ministra ny fizahantany sy ny asa tanana Viviane Dewa. Tazana no fitsidiana teny ihany koa ireo mpikambana maromaro amin'ny gouvernement sy ny prime ministre ny Lesotho raha ny 17 aogositra fotsiny dia efa natratra teo amin'ny 10,000 ny isan'ireo mpitsidika malagasy sy vahiny. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar ny alarobia 20 aogositra 2024 aorian'ny fampalalam-baovao anasana ny Razafin-dralamina nomenjanary Alexis Jolie na Jolie Pitsabo iresana mahakasika ny fitsaboana fery sy fitsaboana taolana tapaka. Divinao, koafinao, maraina toandro hariva na indray mandeha isanandro. So sitranao zany misy io. Ratsy le vatan'le olona no saboiny. Satria efa ao anatin'ny vatany ao le microbe an'igny ny aretin'iny. Mety n'olona io diabétique. Mety io ligny fery igny misy lasa mitarika microbe any amin'ny vatany ka raha tsy saboinao ny vatany rano manontolo dia so sitranao izy. Zay zany ny antony nitondranay fanasitrana ny fery. Ary faharoa magnaraka anazy misy fanafody atao aty ivelan'le fery. Zany hoe mitroka ny loto sy mamehy ivoany le nana io na ivoany zavatra maloto tao anatin'le fery. Faharoa misy menaka raraka apetaka eo amin'ny fery ampiakatra an'le nofo. Dia raha ohatra ka misy azo etezana dia etezana. Fa zay ny teneniko anao fisaboana dia azo lazaina hoe misy fitiavana. Fa misy hatramy sasakilao ny nofon'olona reny esorina efa maimbo efa tsy zaky. Azajonoana ary aorian'ny fampalalam-baovao ny alarobia 20 aogositra 2024 eto amin'ny TV Plus Madagascar. Raha mpitso alarobia aorian'ny fampalalam-baovao na rahanao ny fandarana manokana izay nanasana ny Razafin-dralamina Alexis Jolie izay Pitsabo iny. Zakositsika naraka ny resabe. Hoy Gaël Bourdia tao amin'ny pejiny anatin'ny tambazotra LinkedIn. Ity olona ity izay milaza ho chef de service au niveau ministère des finances dia samandrahonay ampahibemaso amin'ny famononan-kolaka. Toy izay amoahana ampahibemaso ny karazana kanosana toy izao
aoka zava fa tsy atahotra na angina fotsiny amin'ny fihetsika toy izao ny tenako hoy Gaël Borgia. Ny petsy TV Plus Info mampafantatra Gaël Borgia tsy mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola i Philippe Rajonarvely hoy ny ministera ka tsy tompona andraikitra amin'izay teny na fihetsika avoakany ny ministera hoy ny fanambarana ny avoakan'izy ireo. Namoaka tamin'ny tambazotra amin'ny mpanao gazety Ainao Manjery vahiny Gaël Borgia fanaovan'ny Philippe Rajonarvely fandrahoana napahibe maso izy. Nanao rantiny alatsiny tamin'ny Gaël Borgia i Philippe Rajonarvely. Ny pejy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mampafantatra araka ny vaovao izay nambaran'ny filohan'ny Repoblikan'ny Rajoelina Omaly nandritra ny fanokafana ny lalambe migodana dia handray anjara amin'ny famatsiam-bola nohizana ny asa ihany koa ny Abu Dhabi Development Bank ADFD. Noho izany indrindra dia nandray an'Andriamatoa Ahmed Al-Kabani tale regionalin'ny Abu Dhabi Development Bank ADFD ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Barnirina Arson Rindrasimbelo androany niresana ny fandaminana ireo fepetra sy dingana rano amin'izany fanampiana izany. Nampafantatra ihany koa izy ireo fa afaka mampiasa ny Abu Dhabi Export Office i Madagasikara izay mamatsy vola ireo orinasa avy eo amin'ny Émirats Arabes Unis UAE TIAC eto Madagasikara. Rindrasimbelo mampiseho anatin'ny pejiny tonga nanatrika ny feonamben'ny SADC teto Madagasikara Andriamatoa Kennedy Mbekany tale jeneraly misana ny Afrika Atsimo eo anivon'ny BAD. Ny tanay masoandroany ny apahany amin'ny lalambe mikodana Antananarivo Toamasina ka vonina koa izahay handray anjara hanoratra ny tantara hoy izy. Ankoatr'ireo tetikasa hafa mikasika ny angovo sy ny rano izay fovatsian'izy ireo ihany koa. Ny BAD moa dia manolotra vola tsy averina ho an'ny Madagasikara mitentiny voalohany $1 million anampianantsika hanovan'ny lalànan'ny partenariat public privé sy hametraka fomba fitadiavam-bola manaraka toetrandro. Faharoa $1 million ho fanosihana ireo vehivavy asay handray andraikitra sy handray fanapahan-kevitra. Fahatelo $12.72 million ho an'ny fanamafisana ny fiatrehana ny loza ara-boajanahary. Andefa iraka manokana ny BAD hanimboantsika ny fampitiniana momba ilay lalambe mikodana. Ny pejy dino Skispas mampafantatra olona iray namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivotsana miseho androany teo anelanelan'Ambositra sy Sandrandahy. Raha ny tanana anatrimaso dia nisy olana ny familiany. Ankoatry ny namony ainy dia maromaro ny naratra. Fa tsy azo dia tsy hita ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ireo fototra firasa maro be notokana ny filohan'ny Repoblika tato ato hoy ny solombahoaka lany tamin'ny tsy miankina atao amin'ny distrikta Ambositra Livrason. Tsy maintsy miteny rehefa mahita foto-drafitrasa goavana ny marobe ataon'ny fitondram-panjakana tahaka ny lalana aingana na ny voarapida izay vao notokana na Omaly teny Ambodifasina hoy izy rariny ihany koa raha toka eto Andrenivohitra avokoa no ananganana foto-drafitrasa maro amin'ny mahakapitaly ny eto Andrenivohitra fa inona raha nambarany fa tsy isy distrika ho adino. Zora Barjona sy Ismaël Andriavinjafiniena. Makasitraka nezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena ny solombahoaka lany tamin'ny tsy miankina atao amin'ny distrikta Ambositra. Ohatra iray goavany ity fahafitan'ny ampahany amin'ny lalana aingana na ny voarapida mampitohy Antananarivo sy Toamasina ary tara-goavana iray eto amin'ny firenena ny fahafitan'ity lalana mikodana mazaka fiara efatra ity raha ny nabarany. Hita pirofo mitohaka amin'ny tendany fa miasa ny fitondrana satria tsy resaka fa tsy tia resaka lalana mikodana ity tsika dia efa hitany marika fa vita ny asa amin'ny fanombohana ary araka ny voalaza teo dia ho vita afaka fotoana fohya manam-pahatonga anazy any Atamatavy. Matoky izany tenako ary miaiky ny tenako fa miasa ny fitondram-panjakana manao ny asany ary manao ny ezaka faran'izay atratrarany an'ilay tanjona izay napetrakany. Rary noho izy raha eto Antananarivo mahitana ireo foto-drafitrasa maro amin'ny mahakapitaly azy matoky ny filohan'ny Repoblika kosa nefa ny solombahoaka fa tsy adino ireo distrika hafa amin'ny asa fampandrosoana. Isa ireo delegasiona nijery ny fahafitan'ny ampahany asa tamin'ny lalana aingana na ny voarapida teny Ambodifasina androany ny filoha-hevitry ny Antenimirandoolona Nicolas Bemanjara sy ny solombahoaka Livrason.
misy 10 kosa ireo nandray anjara tamin'ny fandarana demokrasia mivantana tao amin'ny onjam-peo zato epoka roa androany niompana tamin'ny ireo zavantranga zay nasian'ny firenena andritra ity volana aogositra ity sy ny ady hevitra toy ny zotra fitaterana vavona ny televirika ny fandraisana ny fianamben'ny sadek teo ihany koa ny fanokanana ny lalambe-mikodana ary tao ihany koa ireo mbola anana mafy ny tokony ijereny ny filoham-pirenena ny sosialy-bahoaka ho arahintsika izay fanoan-kevitra izay. Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Hoy Maisonneuve John androany tao anatin'ny fanehoan-keviny fa ombiazana tanteraka ny atrehan'i Madagasikara ny fiaonam-ben'ny SADC iny eny fa na dia teo amin'ny fikarakarana fotsiny azy dia nilamina avokoa ny zavatra rehetra. Efa porofo mitohaka amin'ny tendany ireny zavatra mitranga andreto ny volana oreny fambiazana tanteraka ny azoko ilazana azy raha ho an'ny diplomasia malagasy. Eto aterana mety hoe tsy mahita hoe tsy mandeha le zavatra fa ny any ivelany a dia mahataka ary zay no natonga ny filoham-pirenena malagasy voafidy fa tsy hoe tsara vitana ka na mandeha tory le fa fidiny le firenena 90 lasa ny fisolohan'ny SADC fikarakarana ny zavatra ngeza be iny ary tena toa hoe tsisy tomika fahaiza-manao zany tena zay ary matoa may ny ekipa dia ilay mpitary no may efa manomboka amin'ny bekôly tikeo za mbola tsy miteny hoe mandroso manomboka amin'ny bekôly satria ny malagasy zao Madagasikara dia fantatry ny rehetra amin'izay hoe misy Madagasikara. Démocratie mivantana. Hoy kosa Madame Nirina Vanebongatsara miakatra ny vidim-piainana mila ampiakarina ny karama tokony mahasoa ny filoha ny sosialim-bahoaka. Ny fiainana aloha dia tsisy hoe mihidy rano na iza mitondra eo ny lanitra miakatra daholo tsisy vary efa misonitra otrina ve dia lasaka hoe roa arivo tsy marina izany fa miatany izay moa tia mavoatra mahita n'ilay mpamboly tsy nandeha ny tena androany ny anina tsisy vidy manina efa misonitra daholo ny vidy zavatra dia manina raha mba sonitra ny karama le karama tsy le tena misonitra ny fiainany fa le karama ny tokony mba sonitra angambany dia mety hilamina ny vahoaka. Démocratie mivantana. Hoy kosa Monsieur Rino avy any Tsimdrano maika loatra ny filoha tamin'ny fanokanana ny lalambe-mikodana tokony jerena izay tena lahara-pahamehana amin'ny vahoaka malagasy. Voatsapy etazy raiky io dia efa tokanana zany trano etsony ny dadatoa etsony ny ntoa zay zany fanaovana azy dia vao mahavita etazy dia hiasa amin'ny dadatosy le ntoray dia etazy fahatelo dia hiasa anazy ohatr'izay dia ohatran'izao foana ve fanaovana zavatra io dia efa ireharehana sady hoe mahavita nefa vo tsy etazy raiky io azy tsy mety zany tokafana ho an'ny anina falasaka manitsaka zavatra hafa izy le teleférika indray izay ve any atiasa dia andetrika ho any ambaki be zavatra tsy possible za fa zay tena mba possible atao fa tsy mety zany Démocratie mivantana fandarana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Eo amin'ny toetry ny andro anomboka fana ny andro ny atoandro izana mangatsika kosa ny maraimbe sy ny alina eto avoatany atao anatin'ny 3 andro manaraka raha ny vinavina ny fohy be famantarana ny toetry ny andro mbola azovana ihany koa ny zavona vao maraina izay mety teraka fahasarotany fifamoivozana raha ny fanazavana Eliza Hermanna. Ijanona angatsika ny andro ny maraina sy ny alina isy fiakara amin'ny mari-panambony indrindra kosa ny atoandro. Atao anatin'ny 3 andro saika manderana ny fahatra rehetra eto ampovoatany na ny tomba ny mpamantatra ny toetry ny andro. Mbola azovana ihany koa ny zavona vao maraina izay mety hiteraka fahasarotany fifamoivozana raha ny fanazavana raha ny any amin'ny faritra Tsinanana kosa tombanana elefo ny rotsakorana ka ikisaka miana avaratra kokoa izany ka azo anambatosoa sy sava vinavinaina hitombo ny rotsakorana amin'ireo toerana ireo tsoka mafy ny rivotra eo anelanelany ampany sy tolan'ny aro 10 degré C ny mari-panambany indrindra izay ao avakina karatra 5 degré Celsius kosa ny mari-panambony indrindra any amin'ny faritry Boeny. Famanana zo amin'ny lafiny ny fahasalamana ara-pananana sy anao fandrindrampiterahana ny vehivavy anisany mijery ny fampanajana ny lalàna momba ny fahasalamana ara-pananana ny tambazotra parlementaire ho an'ny zo ara-pananana eo anivony antenimera pirenena eo ampandiniana ireo lalàna momba ny fahasalamana ara-pananana sy ny fandrindrampiterahana tokony sy mpanitsina sy atsaraina izy ireo amin'izao manamafy ny fiara-miasa amin'ireo
mpiara-miombonantoka vahiny araka izany ny antenimera pirenena amin'ny fanatsarana sy fiarovana ny zoara-pananany izay tafiditra ao anatin'ny politika ampanjakana. Eliza Hermanina, Eric Nevson mitandratsika ny andindiny izay. Vesatra ho an'ny tokantrano sy ho an'ny fireneny ny tsy fafezana ny sanjaza ateraka. Hatramin'izao mbola misy fianakaviana miteraka 7 hatramin'ny 8 ao anatin'ny tokantrano iray. Ireo tokantrano sahirana nefa no tena tsy mahay mametra ny sanjaza izay, vokatra ny tsy fahalalana. Eo ihany koa ny tsindry ataon'ny iray mpianakaviana amin'ny ilay reny mpianakaviana ka tsy mamela azy ianao fandrindram-piterahana. Manana zoaram-pananana sy ianao fandrindram-piterahana ny vehivavy. Hoy ny filohan'ny tambazotra parlementaire ho an'ny fampanajana ny zoaram-pananana eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay solombavambahoaka voafidy tao Moramanga. Ao anatin'ny mijery ireo lalàna tokony ho atsaraina momba ny zoaram-pananana ity tambazotra parlementaire ity amin'izao fotoan'izao raha ny nambarana. Tafiditra ao anatin'izany ny erisetra mifotra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy ny fanambadiana zaza tsy ampy taona. Ny fanamafisana ny fanentanana mahakasika ny fandrindram-piterahana araka izany ho laharam-pahamena amin'izao raha ny fanazavana. Betsaka ange ny olona mba te ohatra hoe ametra ny zaza ateraka mba tiana atao 2 na 3 ny zanany ohatra anatin'ny tokantrano faravabetsany fa noho le tsy fahaizana sy tsy fahalalana n'ilay teknika sy ny zavatra tokony ataony dia lasa miteraka any amin'ny 7 9 dia haintsika tsara fa vesatra ho an'ny firenena zany vesatra ao anatin'ny tokantrano. Dia izay zany zao no anaovana sensibilisation na fampafantarana ny olona hoe itsika misy lalàna misy zo koa ny vehivavy tsy tokony hoe ho ampitahoriny vadiny foana hoe tsy mahazo manao fanindranam-piterahana fa tena manana zo tanteraka sy feno. Anao an'izay izy manantona ny tompo-pahasalamana, manantona ireny tompon'andraikitra izay afaka mampisitraka an'zareo an'izay zany. Dia fijerevana an'izay lalàna sy mifandrindrana an'izany eo anivon'ny fiarahamonina zany dia anisan'ny ataonay atao anatin'ny réseau parlementaire pour la justice reproductive. Ny roso amin'ny dingana manaraka ho fanatsarana ny zo sy ny fahasalamana ara-pananana ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny mpiara-miombonantoka vahiny afrikana izay miasa amin'ity sehatra ity. Anohizantsika ny fampalalam-baovao ireo vaovao tapatapany. Mandray anjara feno amin'ny fampandrosan'ny toe-karenty Madagasikara ny fitantanana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato sy Nosbe. Profon'izany ny fampiroboroboany ny vokatra tena malagasy ny fampiratiany ihany koa ny fahaiza-manao malagasy eny anivon'ny seranam-piaramanidina. Anatanterahany syndicat industrie malagasy na SIM fanadihadiana manokana ny fomba fiasa sy ny fahaiza-manao ny Ravinal Airport na ahafahana nampiditra azy ho mpikambana anatin'ity syndicat ity. Nomenany marika malagasy miantsika ihany koa ity orinasa ity noho izy mandray anjara feno amin'ny fampiroboroboana ny vokatra malagasy eny anivon'ny seranam-piaramanidina sahany. Nous sommes un délégataire du service public qui travaille pour le compte de l'État malagasy dans la gestion des 2 principaux aéroports, nous représentons plus de 85% du trafic aérien à Madagascar via la gestion de 2 aéroports d'Antananarivo et de Nosbe. Ny sitraka fampifanana manoka mandritra ny 4 andro ireo mpisehatra amin'ny raharaham-panjakana sivily avy amin'ny komina mandrafitra ny distrika telo amin'ny faritra Betsiboka notanterahana amin'ny Spastina Royal ity fampifanana ity arahana amin'ny NDDL sy ny OIF miara-mianao totosa. Ireo mpanday anjara dia ahitana sekreteran'ny komuna nantokona andraikitra amin'ny fandroatana amin'ny anaty boky ara-panjakana ary ny teknisiana miasa eny amin'ny biro-panjakana isa-paritra. Tanjona amin'ity fiofanana ity dia nanamafisana amin'ny fahaiza-manao ny ireo mpiasa-panjakana misehatra ny eta sivily indrindra amin'ny lafiny fampiarana ny lalàna ny fitantanana ny atota taratasy ary ny fomba fanatodisana ara-dalàna ny fandroatana anarana ny fahaterahana ny fanambadiana ary ny fahafatesana. Nisan'ny tsindriana manokana voaresaka atao amin'ny fiofanana ny famondrahana ho amin'ny endrika digital ny atota-kevitra izay tafiditra ao anaty fanavozana ny rafitra sy ny tolotra ho an'ny olo-pirenena. Mandritra izay 4 andro izay dia manao ataontsika hoe mizazory izahay ary indrindra ny fanoloana ny lalana mahasaripady amin'izay resaka fiangonana izay satria amin'ny fiainan'ny olombelona amin'ny maha-olombelona ny anaovana an'izay zavatra izany. Ohatra hoe matetika ny olona tia tsy mahafantatra fa ny bokin'omby mamaika anazy le fananany zanany kopia de naissance dia ampahafantarana anazy amin'ny maha-olombelona le zaza ahafahany miatrika ny fiainany manao fanadinana ahafahany makakarapamomba dia tsy maintsy fehezina ny resaka eta civil ary amin'ny maha eta civil an'izay tsy maintsy araka amin'ny ataontsika hoe représentant démocratique ampitsiran'ny statistika izay manatrika tofantofanany toy satria saripady ny resaka ara-panjakana.
tsara fiantsona ito amin'ny tsiranatsambony antsiranana ny sambotafika andranomasina frantsay antsoina hoe latrolab avy aty amin'ny nosy la réunion izay nitondra ireo fanomezana ho an'ny fikambazana FMDS fikambazana miara-mientana faritra Diana sy faritra Sava izay tariny olona Mino Seramila kistorany tenimiran-dolon'ny Madagasikara. No mafisiny ity olona ity fa tsy misy district hoadino amreto entana natao fanomezana ara-panaovantsoa ireto ho an'ny faritra Diana sy ny faritra Sava. Izy ty moa fiaraha-miasa entre une association FMDS et une association des anciens parachutistes avion-moussi Ravavi la Réunion. Io zany fiaraha-miasa isantaona misy don zany avy amin'ny zareo any ho antsika eto amin'ny province natsirana zany hoe raha tena izy zany avy amin'ny association FMDS. Indray mitondraka ity moa zany dia kojakoja ny fianarana no entana azontsika eo an'ny zanakatsika zany ho zaraina amin'ny zanakatsika ato anatin'ny fampitany Antsiranana. Tamin'ny farany teo moa zany ny cyclone dia nandefa entana koa zareo nizaraina tamin'ny toerana izay nandalovan'ny cyclone tamin'ny fotoanandreny tany Ambilbe, tany Voemaro, tany Andapa sy tany Ambanja. Ka makasitraka ny association des anciens parachutistes avy eo amin'ny nosy Ravavi la Réunion ary mamerina koa ny kasitrana ho an'ny zareo ary ato moa ny présidente ny FMDS sy ny cordo mpikarakara ny FMDS ato anatin'ny région Diana. Zaraintsika izahantsika ho tsy nzaraina eraky ny district ato anatin'ny province natsirana. Misy district dino ato anatin'ny fahatany Antsiranana ho tsy nzaraintsika araka amin'ny tokony izy ireo kojakoja fianarana ho azanantsika reo. Tonga nitsena ireo entana ireo teny amin'ny siranatsambony Antsiranana ny olon'ny Madagasikara Andriamatoa Mino Seramila no troniny ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky avy aty Antsiranana. Fa tsy afa-misaraka amin'ny andraikitry ny fiangonana eto Madagasikara ny asa soa ny asa sosialy sy akoatra ny fikoroana ny fiainam-panahary nambara ny ampitandrina iray anjara andraikitry ny fiangonana no manala ny vahoaka ao anatin'ny fahantrahana raha ny fanazavany ao anatin'izany ny andraikitra izany ny fanampiana ny vahoaka eo milafo ny fampianarana ny fitsaboana ary ny fampananana asa antony sy hanampiana ireo olona sahirana amin'ireo tanàna maro samihafa hoy ny ampitandrina raha ny vavao tatery ny mikirandrem-bola laza ary fidrakoto manalina. Akoatra ny fiainan'ny fiainam-panahy tsy afa-misaraka amin'ny andraikitry ny fiangonana eto Madagasikara ny asa soa sy ny asa sosialy hoy ny mpitandrina. Nambarany fisan'ny fijoroana vavolombelona tafina amin'ny Jesosy Kristy ny asa soa nataony, namahana ny nono, nitsabo ny marary, nampahery ireo sahirana nanao nisan'ny nosan'ny Jesosy Kristy fony izy tetỳ tany. Ao anatin'izany andraikitra izany ny fanampiana ny vahoaka eo amin'ny lafin'ny fampianarana, ny fitsaboana ary ny fampananana asa. Antony natonga ny fiangonana natsoina hanampy ireo olona somary sahirakirana toy ity eto amin'ny commune Ambohibao Atsimo anatin'ny district ny Manjakandriana ity. Raha ny eto manokana zany dia soran'Andriamanitra fa zao hitanareo zao ary ny mpanokon'Andriamanitra eto moa zany dia mandray anjara mavitrika mihitsy na amin'ny fanampiana ny olona amin'ny fitsaboana maimafona, fizahana marary sy ny sisa amin'ny lafiny ara-tsosialy satria indraindray adinidin'ny olona efa ny antony ny fiangonana koa dia hanova ny tantaram-piainan'ny olona hamindra ny olona hiala avy amin'ny aizany fiainana amin'ny fahoriana mihitsy makamony fahazavana dia izay hoe fahasambarana sy fiadanana. Efa miroso amin'ny fanentanan'ireo faritra tsy mbola misy izany ity fikambanana ara-pivavahana miorina ara-panjakana efa 20 taona ity. Horantsika ry izao ny voambolana. Androany ty ny voambolana hoe manihatra indray no izana fatarina ny heviny. Ny hevitry ny hoe manihatra dia samy tsena na koa hoe fanandrina, izany hoe fanena na miona na koa fanatrika. Amin'ny teny frantsay no mahalaza azy dia hoe se rencontrer. Voambolana izay azo lasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Avy niaritra mafy tany amin'ny hopitaly izy
ka tsara raha maniaritra azy ao an-tranontsika fianakaviana rehefa mody izy. Hitantsika ihany koa voambolany ohatra ato anatin'ity feza temy manaraka ity, tandreo mandeha alina fa tsy vita mora mifanihatra amin'ny olon-dratsy, na koa hoe tena rariny raha ho tsenaina eny amin'ny seranam-piaramanidin'ireo atleta malagasy satria nahazo amboary izy ireo rehefa avy nanihatra tamin'ireo ekipa mifanandrina tamin'ny lalao goavana iny. Rehefa azontsika ary midika amin'ny voambolana hoe manehatra izay midika hoe samitsena na koa fanandrina, dia azontsika izarana tsara mampiasa izany araka ny tokony hitenenana azy. Sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Tao hijery ny eo ara hoe mazoto mianatra iriny ankizy miaraka amin'ny cahier Premier Plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable Premier Plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur, action. Tena mbola tsy hita ihany foana kosa ilay olona bosy hatramin'izao. Tena zany hoe tena aloha mihinana ilay zavatra dia tsy maintsy miana. Manao ano? Nareo ve le miandry anahy? Za le zay monsieur général. Général dia madame Poussy. Ai, le madame Poussy. Za le monsieur. Ya. Faly mahafantatra tompoko. Nareo na mpitondray le fianakaviana avy any an-daka ihany izy. Nareo le fianakaviana madame Nana? Zay indrindra. Nentoana madame Nana. Ai, tovitovy. Ai, tena mitovy mihitsy. Miala tsiny fa somary taray kely amin'ilay embouteillage. Reto le entana, ty le ordinateur portable. Ordinateur portable laroa. Anankiroa ny ato, ai. Anankiroa ty dia somary navezavezatra le izy. Dia nataoko ato natambatra ato les jeux, les consoles na jeux. PlayStation na ankizy. PlayStation sy le appareil photo. Misy? Ai, nisy ranomanitra. Madame Nana. Nisy ranomanitra nalefa zay koa dia natambatra ato. Tanareo mavezatra be le bagazy, tsy maintsy tambatambatra le izy. Betsaka ary se tahin'Andriamanitra. Ia, tsy sorana fa manina moa dia izy teo. Le karapanondronareo fotsiny mila hoe tonga dia alaiko sary ngambany satria iny ilainy madame Nana iny. Dia alefa zany le sary le karapanondronareo e. Ny amba za misy pourboire kely. Aoko zao raha misefa ny fihavanana ne tena ole karapanondro fotsiny alaiko sary dia iny no alefa okany aminy. Matanjaka tsara zao io ordinateur. Matanjaka io ka. Matanjaka io. Le ranomanitra nanao mamanitra daholo. Le ranomanitra tsara be le gamme reny daholo Daholo karapanondronay roa mihitsy. Ai karapanondronareo anankiroa. Tabatrany aminazy rany daholo ka. Aiza le karapanondro kosa jereko. Ka ianao ihany no tena tatiny karapanondro dia hoentinao mihodina aniko. Dia natabatra tany aminao. Jereko tsara aloha atao anatin'ny tony jereko dia jereko ao ambanin'io ao. Tsy ato zany ka ngahina atao fa izange ny teny taminao hoe eto le izy dia apirao ka tsy azo keva manao. Ka zany zao memenao tsinao fa ianao koa mbola tsy lalana tadidro. Ianao mampela be ohatrindrindrindrina amin'ny alina dia mbola za ihany meteranao amin'izany. Ka olona makafo karaha ve ny atera fa ady ny entana le izy tsy ny entana zay ao le izy satria ao. Mahatsitatiko mihitsy. Ianao nefa mpandreketana le izy hoe ianao no mitondra ny karapanondro. Ka za daholo koa mihitsy. Za ina fotsiny tsanandro dia eo amin'ny fitaratra eo foana dia aiza zao le karapanondro le olona nge maika e. Azafady nge angamo tsy mety raha ohatra hoe tonga dia izay mentsy honazy tega voarainay. Tsy mety ka, tsy mety tena tsazoko apetraka aminareo raha tsy le karapanondro tonga dia fantany any ange zay e. Eny efa tsy fantatro hoe avanareo fa sarotra be aminah le ametraka. Tsy azo nefa ianao ny ala tao atrany dia inona no entinao. Memenao tsiny amin'izany eo. Anaovanao fotoantsika rehefa aokaloloha mbola famaly amin'ny dimy ahoana moa zany troky aokaloha oazoky ahoana tsy noentiny aty ny karapanondro zay dia zany be dia mbanorana. Fandraisana andraikitra no zava-dehibe tsy vahaolona ny fifanomezan-tsiny. Coupé dans la boîte. itondra ny songadina igracia andry sy toerina ny tena kosa mitraka mandrapitafa to plasy tomboko vavy.
mitoetrany ny tsy fitrandrahana amin'ny tsy aradrariny ireo sokatra an-tanety any amin'ny tapany atsimonosy eo any enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity nahatratra 700 mahery ireo sokatra an-tanety nogiazana raha nytatry ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ireo sokatra an-tanety eto Madagasikara miteraka fahatezerana ho an'ireo mponina any amin'ny faritra atsimo ny fitrandrahana ireo sokatra ho ireo mpanakanto avy any antoerana izy ireo izay manasokajy ireo sokatra ho manakasina sy manadanja nefa hiara ny fitrandrahana tsy aradrariny ho fanetana sy ho fanamafisana ny fiarovana ireo sokatra an-tanety na ny tortura diata izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara isy ny hetsika manokana rebeke ho tanterahina any Atsiombe ampahafantarina ireo kolontsaina samihafa mifandraika amin'ny sokatra raha ny fanazavana mampitandriambolona Serikran Evson no mitatra antsika izay songadina izay. Mitoetrany ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny ireo sokatra an-tanety any amin'ny faritra Atsimonosy vao ny herinandro lasa teo enatsokatra 12 kitapo no sarina tao amin'ny tanàna antsoina hoe Angala Mahasoa Mandrosoa anatin'ny komina Atsiombe saika ondrana ny Ampania taoriany fanadihadiana nataony nahafantarana fa sokatra misy 100 mahery no novonoina kanakany ireo en'ireo mbola nahatratrana sokatra velona misy 20 ihany koa tany amin'ireo olon-dratsy. Raha ny antotanisa avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny sokatra na ny TSA nahatratra 770 ireo sokatra nogiazina ho an'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity raha 757 ireo sokatra nogiazina ny taona 2024 ho an'ny enim-bolana voalohany taona ihany. Miteraka fahatezerana ho an'ireo mponina ny Atsimonosy ny zava-misy raha ny fanazavana izy ireo izay mametraka ny sokatra ho zava-mananaina manakasina sy zava-pady. Tsy faly zareo ary tena tsy faly tsy hoe resaka fa tena tsy faly tokoa satria fadin-drazana zany le hoe io le sokatra dia tapahanao ny tendany dia mitely raha amin'ny finoana any zany hoe fa maninona no ampitetezina amin'ity tany ity ny rahan'ireo biby ireo dia sorena le olona fa rehefa le olona zany no hangaran'le olona manao an'le trafika zay tsy fady malagasy ihany koa rehefa tsy fady dia avy ady satria mamaly ane ireo olona reo hoe elasany tsy te hihinana any fa leo zay hihinana tena zay misy le izy tsy faly ihany le olona sorena ihany le olona satria voakitikitika le zavatra zay hajainy fa iady matsy raha vao mitsangan'izy iady dia miverina amle teniko tondra mandeha rehefa mitroatra ary le olona dia io ary le mpitondra fanjakana fa vao maika manome tsiny tena zay le izy raha vao le malagasy zany hoe mba te hampanjaka an'le kolotsainy sy le fomba taniny dia kian'le atao hoe fitondrana moa zay miala tsiny Ho an'ny TSA andraikitry ny olon-drehetra ny fiarovana ireo sokatra an-tanety izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Ilaina ny fiara-misalana rehetra iarovana ireo karazam-biby ireo. Tsaika ireo olona avy any ivelan'ny faritra mantsy no mitrandraka ireo sokatra. Maika ny fitadiavana vahaolana ho fiarovana ny sokatra tanety eny fotony. Tsy ny fanjakana ihany, tsy ny TSA Madagasikara no tompona andraikitra fa ny arena dia atsika rehetra. Amin'izao hoe alalan'ny kolotsaina izao zany no ampitaina an'le hoe fanentanana ny malagasy rehetrarehetra hiaro ny sokatra dia satria na ihany koa dia manandanja ny olona ao anatin'ny zo fototry ny olombelona anankiray ny zoa ara-kolotsaina dia izay indrindra nampirisika anay anohana n'ity hetsika anankiray ity satria ho anay zany ny vahoaka ny fotony no tena anisan'ny tompona andraikitra voaloha amin'ny fiarovana ireo sokatra ireo dia noho izany izy ireo tokony hoe mialatsiny amin'le fiteny hoe fitaovana voaloha zany entina hiarovana an'ireo sokatra ireo satria raha tsy ry zareo aloha no miaro anazy dia tsisy afaka tsisy nizanizy afaka hiaro anazy miaro an'izy ireo. Paikady iray ampahafantarina ny rehetra mahazava-dehibe ny tokony hiarovana ireo sokatra an-tanety any amin'ny faritra Atsimonosy ny fanentanana ho an-daholobe. Ho ampitaina sy ampahafantarina amin'ny alalan'ny hetsika manokana rebeke izany manomboka ny 13 hatramin'ny 12 aogositra ho avy izao Atsiombe. Izy ny fanentanana, fampisehoana, hetsika samihafa hifantoka amin'ny fahafantarana ireo kolotsaina rehetra mifandraika amin'ny sokatra an-tanety raha ny fanazavana. Ny hetsika rebeka izay fomba iray hitondrana lohahevitra iray sy ny fiovan-toetra sy fiovam-panao ary ampitana hafatra ho an'ny any Atsimo. Anisan'ny lohahevitra novoizina tamin'ny andiany teo aloha ny ady amin'ny fialana an-tsekoly an'ireo ankizivavy
izay ampanambadiana mialoha taorian'ny hetsika efa nahitana fiakarany tandro ankizivavy maneho ny fianarany aorian'ny ambaratonga fotra raha ny fanazavana trany andrasina oreo mpikarakarany hetsika misy ny fiovan-toetra ifatoka amin'ny fiarovana ireo sokatra an-tanety aoriany ity hetsika itsisy. Dia izay ihany koa no mpambarana ny fahapalam-baovao amin'ny ity alina ity mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.